mampitombona ho aminareo hatrany any ariavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Kristianina fanasina sy fahazavana. Kristianina fanasina sy fahazavana. Izany no avotran'ny mofinainantsika anio, arak'izay hita ao amin'ny Mateo 5 ny 17 hatramin'ny 19. Kristianina fanasina sy fahazavana. Entin' Jesosy anambarana fa ny mpino, ny kristianina, ny mpianatra mpanaradian'i Jesosy dia manana dikany eo amin'ny fiainany manodidina azy. Isany nisongadina tamin'ilay lahateny na ilay toriteny izay natao tany an-tendrombohitra zany, manomboka amin'ity Mateo 5 ity. Ny zava-dehibe amin'ny mahampino dia tsy ny fiainana samirery ny fiainana kristianina, na ny fahatsarana na ny fahamendrehana izay omen'ny tompony mino, fa ny izay tokony hahitana taritra izany any amin'ny hafa, any amin'ny manodidina, any amin'ireo namana azy. Ny tena kristianina zany dia izay afaka mampita ny maha-kristianina azy any amin'ireo mpiarabelona aminy. Ny hoe fanasina na ny hoe fahazavana dia zary lasa tsy misy dikany rehefa mijanona eo amin'ny tenany ihany zany. Ny fanasina ohatra dia tsy ny laoka fotsiny no masira, fa zary lasa mahazo tsiro hatramin'izay manandrana azy koa zany. Tahaka izany koa ny hoe fahazavana, tsy ilay tenany fotsiny no mazava, fa tonga manazava ny hafa, araka ny teny Jesosy hoe tsy azo afenina ny tanàna izay miorina eny an-tampon-tendrombohitra. Tonga fanazavana ho an'ireo izay manodidina azy koa ny kristianina fahazavana. Arak'izany zany, tena zava-dehibe ho an'ny mpino ny miaina ny fahamendrehana izay omen'ny tompo azy, fa mbola zava-dehibe mihoatra noho izany koa ny ahafahan'ny mpino mizara na manaparika izany fahamendrehana omen'ny tompo azy zany, na amin'ny mahafanasina azy zany, na amin'ny mahafahazavana azy. Riavako malala ao amin'ny tompo amin'izao vanim-potoana izay vanim-potoana sarotra diaviny izao tontolo izao, vanim-potoana ilany izao tontolo izao ny tena fanasina sy ny tena fahazavana. Ilain'izao tontolo izao ianao amin'ny maha-kristianina anao ho mpampahery, ho fahazavana, ho fanasina, tsy ho kristianina mampitombo ny vesatry ny fiarahamonina no ilananao, fa kristianina manamaivana, kristianina vahaolana, kristianina izay mampahery ary manaisitra mihitsy aza ny vesatry ny fahorian'ny fiarahamonina. Tsy anjarantsika no manasoaso na manendresy eo anatrehan'ireo olona izay lavo, eo anatrehan'ireo olona izay resy ny fiainana, fa anjarantsika ny mampitraka, manohana, mampahery azy ireny, anehoana fa kristianina fanasina sy fahazavana ianao. Mahereza mizara teny mamy, mahereza mizara teny mampahery, mahereza mizara teny izay mampitraka, fa tsy mampitanondrika ny fiarahamonina manodidina anao. Raha ho totoy izany riavako, dia tena mipetraka tsara mihitsy ny maha izy azy ny kristianina, ilay velona ho an'ny hafa, ilay velona mamelomaso ny fiarahamonina, eny na ny firenena mihitsy azy. Raha resahana zany ety am-pamaranana ny asan'ny fiangonana amin'izao vanim-potoana izao
dia ilay fiangonana mpampahery, ilay fiangonana mpanoana, ilay fiangonana izay mampijoro ireo izay miravoravo tanana, mila okivo, mila moy fo. Izany no asan'ny fiangonana, ka ahatonga azy ho fiangonana fanasina sy fahazavana. Amin'ireny rehetra ireny dia ny anaran'i Kristy, ny tenin'i Kristy no entin'ny fiangonana, no entin'ny mino, no entin'ny kristianina ho fampaherezana, ho fampijoroana ireo izay mitanondrika eo anivon'ny fiarahamonina. Mahereza ary havako ho kristianina fanasina sy fahazavana ibalika eran-tany eran-tany. Dia ho l'Andriamanitra irery aminy voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao zay ry Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindro, fa naniraka an' Jesosy Kristy ilay fahazavana izao tontolo izao ianao, tonga hanazava izao tontolo izao izay maizin'ny fahotana sy jamban'ny fahalotona, ka efa mazava kosa ao aminao. Misaotra anao zay fa izany ohatra nataonao izany no zary fianaranay, ahatonga anay koa hitondra ny fahazavanao eran'izao tontolo izao. Vonina izay Tompo, tsy sanatria hanala baraka ny anaranao, fa aneo ny fahatsaranao, aneo ny Andriamanitra mpamonjy anao ety amin'ity izao tontolo izao ity koa aza. Dia mivavaka izahay ho an'ireo fiarahamonina jentilisa tsy mba mahafantatra anao Andriamanitra, ho an'ireo fiarahamonina izay mitady sy mangetaentanao, ho an'ireo fiarahamonina izay mila ny fahazavanao Tompo, mba ahazavao amin'ny fahazavanao ireny izy ireny, anana ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany mivavaka izany. Amen.